Dinika fandarana vokariny sampany fampalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra MBS arahinao isaky ny alahady amin'ny 7:00. Dinika miarabantsika mpanaraka ny fandarana dinika indray amin'ity androany ity andriamantoa razafy tsy mialina fetra ny vahintsika atao anatin'ny fandarana ny fahafantarany olona anazy loatra eto dia candidat ny tokotry makavy an-tsainka atao amin'ny boribory tany fadimy nandritra ny fifidianana solombavam-bahoaka izay natrehantsika tamin'ny fafito amby roapolo ny volana May lasa teo fa mpanolo-tsaina ny tanàna ihany koa andriamantoa fetra ary anisan'ny vavolombelona ny mantoko mateza ny antokotriko Madagasikara satria efa tamin'ny taona 720 tany ny tenany no efa anisany nanorina ny fikambanana tiako iarivo tamin'izany fotoana izany dia faly miarabanao razafy tsy mialina fetra aloha tonga soeto amin'ny MBS andray. Miaraba Joël Revohita dia miaraba ny mpanaraka izao fandaharana izao ato amin'ny MBS ny fandaharana dinika ary miaraba ihany koa ny teknisianina sy ny namana rehetra ao ambadika ao makasitraka tamin'ny fanasana tompoko. Vita ny fifidianana izay fetra tonga dia ataoko hoe fetra no fiantsoanao tanaty fandarana dia zay vita ny fifidianana anisan'ny toerana nahitana endrika lesoka vitsivitsy na maromaro sy fanehoana ny fampiasana ny fahefam-panjakana izay somary nampitaraina ny olona ny tao amin'ny boribory tany fahadimy. Inona sina ny zavatra azonao resahana mikasika an'izay fizotra ny fifidianana izay aloha anomboantsika ny resaka. Misaotra namana Joël, maro ny zavatra araka ny voalazanao nahitana lesoka ary tsy teo anivon'ny boribory tany fahadimy ihany izany lesoka izany fa hita ihany koa tany amin'ny faritra distrika maro nanerana ny nosy teto Antananarivo renivohitra. Voalohany amin'ny anay iraisanay amin'ireo distrika maro teto Antananarivo renivohitra sy tany amin'ny faritany dia ny resaka tsy fahatomombana ny lisym-pifidianana aloha voalohany indrindra. Ao le voalohany indrindra izay le hoe namana nisy tsy afaka nifidy fa noho ny tsy natao anaty lisitra azy ireo nefa ny zavatra hita dia nifidy izy ary voatomboka ara-dalàna soma tsara mihitsy ny karaha-pifidianan-jareo tamin'ny fiodinana voalohany sy tamin'ny fiodinana faharoa. Zay zany anankiray. Ary misy koa indray tonga dia anitsy amin'ny teny an'ilay izy misy tsy kombakomba ataon'ny tompona andraikitry ny fokotany sy any anivony tompona andraiki-panjakana ireny mikasika amin'ny fandrafetana ny lisitra io. Na zany le izy na fanamiana ny disoina asany anarana dia mitsambadika any ambadika any biro-pifidianana hafa any le olona ohatra hoe maka ohatra hoe Malala Arso ohatra anaran'le olona zany voasoratra anaty lisym-pifidianana tamin'ny premier tour sy ny deuxième tour. Teo anelany teo nisy fanovana lasa nitsana le asa fa niova asa na mety fanahinina na tsy fanahinina zany zavatra any fa tsy eo amin'ny toerany sy eo amin'ny laharany intsony anaty lisym-pifidianana fa tsimbadika any ambadika any. Dia eo zany pepepe le olona hoe zange tato zany fidy tamin'izao fotoana izao nanara-maso teo anelanelan'ny fifidianana solombavam-bahoaka sy ny deuxième tour nefa mahagaga hoe maninona ny anarako ny tsy ao. Zay zany ohatra anankiray. Dia misy indray tsy kombakomba ihany koa izay nataony ny filohana fokotany ka nisy moa zany tamin'ireny niarahantsika nadala teny boribory tany fahadimy fa nisy ny filoham-pokotany nesorina ilay izy no ny antony hoe satria nisy marika na fiandaniny tamin'ny candidat tao amin'ny boribory tany fahadimy ekena atao hoe marina zay zao nefa mahagaga fanontaniana mipetraka misy izay niarany joro fantatra ny fiandaniny amina candidat ataoko hoe resika hoe candidat mpanjakana izay nilarana fahadimy andriamantoa Naivora Olidinina aloha tonga dia tononoko eto izy fa ny filohan'ny fokotany Soavimasoandro dia tena hoe maneho apabe maso fa dia mpanaraka ny candidat Raolidinina Naivo izay larana fahadimy natolotry ny RD. Ao nefa izy amin'izao tsika miteny zao mbola ao amin'ny toerany. Ka eo zany le hoe mizana mitanila rehefa esorina fa misy fitanilana kosa ataona tompona andraiki-panjakana sy solon-tena-panjakana tokony tsy asiana tombo sy ala fa esorina na izy na iza. Zany zao dia efa nisy vokany zany teo amin'ny valim-pifidianana natao eto mbola tsy vonjy maika ary. Zay zany endrikana fanararotana amin'izay le fahefam-panjakana izay. Misy ihany koa zany ny resaka hoe tsy fahefam-panjakana nga manty fa karazana resaka famafazana lainga, resaka fanaratsiana atao amin'ny commune urbaine Antananarivo, atao amin'ny mpitantana ny ben'ny tanàna, atao amin'ny atokotiky Madagasikara. Zany zany ao anatin'ny resaka hoe ararotiny izay le toerana misy anao zay hoentinao mandainga manaratsy satria ny zavatra tokony raha ny eritreritro manokana amin'ny maha-candidat teny amboribory tany fahadimy dia tokony tsara mety ho vitanao.
inona ny fahaizanao, inona ny fahalalanao, inona nefa traikefa nananao tanatin'izay taona maro zay zay ny lazao de reseo lahatra ny vahoaka tsy amin'ny fanaratsiana akory fa zao ny zavatra nahazo anay teny am'zany fokontany soavymasandrany misy tanyny commune eny atao hoe cité animamba de zao ny voizin'ny candidat sy ny namany sy ny mpiaradia am manao hoe raha ianareo a no mifidy ny candidat ny tim dia oravany io cité any commune io de oroahany daholo ianareo mianakavy zavatra tsy nandalo ny eritreritro sy ny teny frantsay hoe tsy ny effleurer ny imagination ny be ny tanàna na ina toko tim de zao ny fanontaniana petrako tamindrareo hoe ovina ny tim aloha nitanareo mbola nandrava zany nandravatrano nanakatan'olona zavatra tsy mbola nataon'ny tiako Madagasikara mpitondra ny fandimby nanomboka tamin'ny 7 ny président Ravalomanana mbola be ny tanàna nanomboka tamin'ny 5 soarivo neny lalao Ravalomanana ny be ny tanàna mitondra ny firenena président Ravalomanana nanomboka tamin'ny 2 tsy mbola nahita ao trano ny ravana any natany nalainy ny fanjakana na nalainy ny tim ka aoka l'izy a tokony ho tonga saina le vahoaka tokony ho tonga saina satria fanana lainga ary zay mampalahelo am'lizy a akoatra ny fampiasana zay fa ifampanjakany zay de mibadona le vahoaka mba homora fetsifetsena mibadona l'izy a tsy nampahafantarina ny tena zava-misy a de zao ny mahazo atsika am'izao fotoana zao a na ny fifidianana ny zavatra zay atao de misy olana ohatrao foana misy tsy fahatomombanana misy resaka osika ka miteraka lonolony a miteraka alahelo a ary reny antony anankiray tsy nyresahany rehetra tamin'ny tompona andraikitra reny hoe inona moa ny antony nahatonga ny tahany fandraisananjara tamin'ireny fifidianana solom-bavavaoko ambany de ambany satria leo le vahoaka tsy mahatokotsy ny mpikarakara izy tsy mahatoky satria nakaiza mivatonay ozy izy nakaiza ny safidinay toatra nahodinkodina zay ny anisan'ny tena antony a anankiray lehibe indrindra nahatonga ny olona tsy nandray anjara tamin'ny fifidianana satria nolazain'ny olona taminay zany antony zany ka dia zay a anisan'le fahefampanjakana akoatrin'zay a de eo any ko ny lainga sanatriny zany oentina zany a andrebirebena saim-bahoaka entina mitahana fomba azahoana toerana fotsiny a lay efa nateo amin'ny fitondrananao na efa nasolom-bavim-bahoakanao teo aloha na ny antony hoe satria anao manambola ray tsy fantatra loatra hoe avaiza moa ny fiaviany any ko nge mbola tokony anaovana fanadiadiny any be de be ny zavatra tokony hoe raha tena te-hampandroso marina le firenena tsy ka te nijoro am'zany hoe fanjakana tandalany zany a dia betsaka mihitsy ny zavatra tokony hovany eto amin'ny firenena fa mety mbola ho avy am'zany moa tsika rehefa avy eo Joël arakaraka ny fanontany Joël fa de zay zany hoe atraiza marina moa io a tokony hodiniany zany hoe fampiasana faefampanjakana sy ny toeranao zany atraiza ny fetra ary tokony hodiniany zay hoe fanovana ny lalam-pifidianany zay a amin'ny rehefa tonga soamatsara eo izahay ary zay mahafantatra fa ho tonga eo zay a na inona lazain'ny namana tsy namana moa zany fa mpifaninana taminay teny amin'ny boribory tany fahadimy hoe anao podrory zareo a zay aza lazainy hoe revingiadra ihany zany nofinofo zany satria merenelam-bato hatram'izao aloha dia eo amin'ny 110 eo ary tsy ohatran'zay zay elanelam-bato zay raha ho be indrindra de tsy ohatran'ny 110 mitovitovy ny salanisa am'izao fotoana zao a ary efa eo ampelantananay a ny profo am'zany na le atao hoe fiche de compilation nomeny ny SRMV na ny fitanana tsoratra na ny PV a nandritra ny fifidianana tamin'ny fafito amby 20 ny volana May iny efa nresahanao teo ihany moa le tsy fahatomombanana am'izao fotoana iresantsika sy ny candidat fetra zao aloha de ny olona any amin'ny faritry Belo sur Tsirbiana ny any amin'ny Mahajanga toliary faharoa am'izao fotoana zao nefa mangataka hoe mila averina ny any amin'izareo ny fifidianana noho ny hoe tsy zay tsy fahatomombanana zay ny ao boribory tany fadimy zany nisy zay sy ny Antananarivo renivohitra nisy zay tsy fahatomombanana zay fa mbola tsy tena hoe tonga any am'izay hoe fangatahana famerenana amin'ny fifidianana zay hoe proof zany zay a fa tena nisy tokoa le tsy fahatomombanana zay hoe efa niainana ihany tamin'ny fifidianana filoham-pirenena tamin'ny faraparan-taona lasa iny fa iverenako kely le resaka hoe fanaparana moa zany raha tena marina fanaparana ny fahefampanjakana satria ny préfet a volana vitsivitsy lasa zay namory anareo candidat rehetrarehetra izy a de niteny hoe tokony hisoloina raha misy tompona andraikitra manao ny asa manatanteraka ny asa-mpanjakana zany hoe eo amin'ny administration ka tsy manaja le hoe tsy fitany lana neutralité de l'administration enao nefa teo mbola vao niteny hoe misy tena mbola misy tompona andraikitra ny mivoky tany de tena hoe nampiseho hoe zahay de manohana candidat am'izao fotoana zao a aiza ho aiza zany mety hoe fepetra ametraka fitoriana ve ohatra nareo mba anafoanana zay vato hoe mety hita hoe azo noho izay fampiarana fahefampanjakana zay sa inona sina daholo a no mety hoe fepetra ho raisina misy efa nazona fanazavana tamin'ny atoky ihany moa io fa ho anareo manokana ao amin'ny boribory tany fadimy inona zany le fanapaha-kevitra ho raisina manoloana an'izay
efa nisy moa nydinidinika ny fanaovana tamin'ireo ray aman-dreny eo amin'ny atoko a niarahana tamin'ny président Ravalomanana mikasika an'izay a sy niaraka tamin'ireo a mpahilalana sy mpisolo vava ao aminatin'ny legal team dia efa eo mpanomanana ny porofo rehetra amin'izany izahay ary nananay porofo zany fa eo ampanangonana izahay a raha tsy resaka fa tsy ny androibe a be de be ny tena hoe osoka ny fividianana vato famadiana ny vokatra ny tsy fitovian'ny sonia ao anatina tota-taratasy na moa tsy hiditra fa amin'ny ankapobeny zay nita teny androibe torak'izany koa ny tena tsaronenana ny any tsaronenana ray de tsy afaka ny fidy a sy tena soavy masoandro le araky ny teniko teo a ny olo-pirenena satria nanateny izy fa tao izy tamin'ny fiodinana voalohany ny anarany tao ihany koa izy tamin'ny fiodinana faharoa tonga nefa fividiana solom-bava-bahoaka araky ny teniko hoe na tsy mbadika tany le izy ka eo mampimetra-panontaniana ihany koa hoe fanahinina ve nanaovana diso satria raha tsy naheno a na resaka hoe olana ara-bola na olana ara-teknika fa olona efa mahay ny asany reo nanao saisie ka de raha ohatra ka nisy ny hoe famakina indray mandeha izany hoe saisie natao zany a tokony tsy hisy mihitsy zany hoe litera mivadika hoe ny asa lasa elona satria lasa fanina aveo mitady mipepipepi le olo-pirenena ikaroka niny anarany indray ny kara-pifidianany ny ampelatana nefa tsy ao anaty lisitra izy zavatra tsy tokony hisy itsony zany raha ny vola tao anatin'ireny le famatsim-bola ny meny ny mpamatsy vola ireny a vola be deaibe tsy tokony sofroana nefa raha mijery ny vokatra tao anatiny hoe fanomanana ny fifidianana sy ny fanaterana fifidianana de mampametra-panontaniana hoe akoatran'izay hoe fampiasana ny fahefampanjakana so nisy fanahinina la so la nisy fanahinina zay zavatra a oentina ampandresena zay a kandidany za tsy miteny kandida mpanjakana kandida zay mitovy a firehana amin'ny fitondrana misy zay zany ny fanontaniana apetraka ary le izy rehefa tena tsy mila mandinika ela be tsy mila hoe nianatra tany Harvard na nianatra tany am'izay université sy nianana mondany fa jery amin'ny fomba tsotra isika de hitatsika fa misy kajikajy natao hatrany am-boalohany nisy ny kajikajy natao hatrany am-boalohany ampandresena andreo fa samy teny a Joël raha le vao hita samy teny a fa raha very ny fifidianana io ka raha mangarahara hatrany amin'ny lisy mpifidianana raha nasiana laharany na numéro de série io bileta tokana io fa tsy ny sosy ihany fa samy teny aminao a fampodronina ataon'ireo kandida antiky Madagasikara rehetra teto amin'ny Tananarivo faritany Tananarivo tsy na Tananarivo reny samy laza an'izany satria karazana sondage ny natao rehefa nanao fitsidiany izahay sondage ny natao dia mandalo izay fa miteny a fa mbola resy lahatra amin'ny président Ravalomanana raha mbola Tananarivo reny vohatra sy ny faritanina Tananarivo indrindra fa ny boribory tany fahadimy sako ijoroana eto zany na iza anohatra na iza tsy faly fa izao mandeha izahay mandondony isam-baravarana zao ny tenin'ny olona manao hoe fa tena mbola tsisy olona atokisanay ray aman-dreny fa afaka moka nyty fireneny ity am'izao fahantrano zao afa-tsy président Ravalomanana ka rehefa atolony ianao matoky anao izahay fa ianao nofidinay raha ataoko hoe 20 isan-jato 9 kely zany raha izy lazay ny sasany mety anitatra izahay fa teny izany ny zavatra hitanay teny amin'ireny fitsidiany isa tokantrano nataony hoe tany anelakelan-trano rehetra tany nefa voka-pividianana moa dia nisy antony maro tao araky ny tenitsika teo mampalely fa ny zavatra hotakiana na amin'ny CNI io na amin'ny ACC na amin'ireo solom-bava-bahoaka manaraka eo hipetraka eo amin'ny antenimierim-pirenena de ny hoe tsy hitako mihitsy ny antony hatramin'izao aloha mahatonga ny tao amin'ny mpikarakara na ny CNI io na ny fitondram-panjakana na ny gouvernemanta na iza manao hoe inona ny antony tsy nametrahana numéro laharana tamin'ny bileta tokana tsy misy antony efa hatramin'ny fifidianana filoha-pirenena nefa nametrahana fitoriana sy fitaraina niny olana iny nefa mbola mitoy taty amin'ny fifidianana solom-bava-bahoaka ka rehefa tsy nasiana laharana riny tokony hamoaka lalàna koa zany ny asa na ny fitondrana ve na ny antemira-pirenena mino fa tsy olany eo mihitsy zany aloha raha tsy hoe ho hita moa zay mahazony maro anisa fa nytiako Madagasikara dia hijoro hatramin'ny farany fa maninona raha fanontaniana apetraka hoe rehefa tsy nasiana laharana bileta tokana fa ny sosy ihany tsy misy dikany mihitsy ange zany mandray ny malagasy ho tena bado ane mbola anatin'le fanabadonany resahako te zany zavatra any ka raha ohatra ka izay ihany maninona ny seke na ny seky iny maninona iny no asiana laharana ny sosy sy ny talon maninona ny rosi no asiana laharana ny anina fa maninona ny bileta tokana amidy any amina lanonana zay indrindra maninona koa io vola ravy taratasy io raha ohatra ka tsy nasiana laharany ihany koa de zay tsy inona fototry ny osika izay ka mahagaga ny mahatonga anareo fa de mitodika aminareo amin'ny ivony CNI manao hoe inona loatra re
fa za miresy lahatra ao a fa raha ohatra io ka nisy laharana io a nafahana nanaraka zany nareo traçabilité hoe ty bileta tokony ho atsy amin'ny boriboritany fahadimy nefa tonga ny asakara ohatra na tonga ny boriboritany fahatelo fa samy laza aminao a Joel rahalay vao hita fa nandresy ary sy joroko eto zany hoe nandresy a nitiako Madagasikara zay atoko matanjaka manana fototra manana rafitra manana fitsipika ka dia iny moa nefa vita anatsara isika amin'ny fotoana manaraka ny angatahana hoe mba ho fifidianana tena mangarara taratra ny safidin'ny maro anisa mariny zany fifidianana ho tanterahana eto amin'ny firenena sy efa nitanterahana zany. Efa somary natsidika kely ihany zavatra miala fetra teo le hoe antoko matanjaka ny antoko tiako Madagasikara araka nefa nambarako tany amin'ny voalohany hoe ny fijoroan'ny candidat fetra tao amin'ny boriboritany fahadimy dia anisany ahitana taratra ny hoe antoko maharitra ny antoko tiako Madagasikara satria afaka namafy an'izay ianao rehefa avy eo satria efa tany am-piandohany tamin'ny taona 7 tany zao andriamatora zavatra mialina fetra no efa tao anatin'ny fikambanana tiako arivo tamin'ny hoe nilatsaka be ny tanàna voalohany andriamatora Marika Ravalomanana zany hoe misy vondron'olona sy antokon'olona tena hoe mateza ao anatin'ilay fikambanana tany voalohany izay nivadika antoko moa taty ariana amin'izao fotoana zao candidat fetra ny mpifaninana tamin'ny antoko tiako Madagasikara misy milaza fa hoe raha vao tsy mahazo maro anisa ao anatin'io anteny meram-pirenena io ny antoko tiako Madagasikara dia iverina ohatrany tsy hoe iverina moa zany fa ho lasa ohatran'ireo antoko taloha teo amin'ny fitondrana izay lasa tsy nahazo ny heriny ntsony misy manana an'izay fomba fijery zay zavatra miala fetra zany efa no mahita hoe andriamato fetra zao anisan'ireo hoe olona efa tany amboalohany tao anatin'ny antoko tao anatin'ny 20 taona misy zany zay karazan'olona ohatranao zay zay mijanona foana tao anatin'io antoko io nefa ny filotaona terena zay hoe tena hoe candidat solombavabaoka aloha listra voaloha listra andriamato fetra inona ny azonao ambara mikasika an'ireo olona manenjika ny antoko ireo amin'izao fotoana zao nyresy araka ny iran'ny bodo dia indramiko kely ny tononkira tao anatin'ny iran'ny bodina na hoe isika mpandresy tsy resy na inona satria ny tenako zao no anisan'ny tompona andraikitra ny fifidianana ataoko hoe 5 ny fandimby teto amin'ny firenena dia izany anisan'ny tompona andraikitra voalohany amin'izany na fanangonana ny vato na fanangonana narany délégué na nivy mifanetanana eo anivy miboriboritany fahadimy na solombavambahoaka io na fifidianana filoham-pirenena io na fifidianana be ny tanàna aiko tsy enjery zany bureau mpifidianana 420 eny amin'ny boriboritany fahadimy ny ampitelo moa izy tamin'ny fifidianana solombavambahoaka dia lasa 720 ka raha misy no miteny milaza fa hoe tsy ahazo ny maro anisany atoko tiako Madagasikara tsy ampafiry ny zavatra nandalovany zany ny sedra nandalovany ny atoko tiako Madagasikara zay tarihan'ny président Ravalomanana ny fampitaizana tao anatin'izay atoko zay dia ndraisaka hoe fahamarinana amin'ny zavatra rehetra zay atao ekena tsy tonga lafatra ny atoko tiako Madagasikara ohatra ny atoko rehetra na ny any ampitany ara na ny atoko démocrate io na ny atoko républicain na ny États-Unis na reo le any Allemagne na ny any Frantsa reo misy ny eraka vy eraka vanana samy manana ny olona reo zay ny mahatonga anay hoe ny raha nilazy Joel rahalay vao hita teo hoe efa 20 taona no natao amin'ny atoko tsy niovaova tsy ny sababaka tsy ny eritreritry ny iova zany hoe iova lasy satria tsy nanolotra vola na nolotolotra hoe tombotsoa tsy ny amin'izany mihitsy fa le fampandrosoana ny firenena manaraka amin'ny président Ravalomanana zay ihany ny tanjona dia raha sanatria kosa nisy zavatra tsy nety satria amin'ny maha-olombelona ao ny manitsy ao ny manatsara fa fantatra hatramin'ny atsipriany zao ny tanjona zany président Ravalomanana zany zao ny zavatra ho vitany zany raha aman-dreny zany zay ny any eritreritra amin'ilay izy ary zay indrindra mahatonga amin'ny teny eto manao hoe naninona moa nitrangy reny zavatra tamin'ny 7 reny efa niainga ange le firenena araka ny teny hoe efa nomboka idécolle efa nomboka iainga ny toe-karentsika misy fomba fitantanana vaovao sy endrika vaovao ny tonga amin'ny président Ravalomanana zany hoe fitantanana ny firenena malagasy zany nampalahelo dia raha ny fijeriko azy reo mpanao politika zatra ny lalandririnina zatra ny reborebo vahoaka na piesy nozy ny fitenenana tsy neritratra fa tsy ny tombotsoany sy ny fianakaviany sy ny havany de moa resaka népotisme ao ny resaka fitiavakely dia nahita fa tsy anana anjara toerana ntsony amin'izany sehatra politika zany raha navela ny asa teo sy nipetraka teo président Ravalomanana zay voafidim-bahoaka ara-dalàna mialatsiny
izay indrindra natonga an'le hoe mahatonga amin'ny tenina ny hoe raha navela hipetraka teo ka nahandro fifidianana ndrehetra tamin'ireny 7 reny tsy am'izao toeran'izao no nisy atsika tany amin'ny toeran-kafa efa nanaraka n'ireny fandrosoan'ireny Rwanda-tsika reny Etiopia reny zao tsika nefa miady ny rambony isika am'izao fotoan'izao fanontaniana napetraka amin'ireo mpanao politika fanontaniana napetraka amin'le vahoaka malagasy aiza misy atsika am'izao fotoan'izao nanahoana ny fanaratsiana lazaina fa jadona lazaina fa izao lazaina fa mpanavaka lavatra tsy mariny 20 taona mantenako niaraka tamin'ny président Ravalomanana na atao amin'ny asa am-piangonana satria ny tenako zao koa tamin'izany fotoana dia folohan'ny sampana lehilahy kristianina natao anivon'ny fiangonana nanana ndraikitra atao anivon'ny fiangonana tamin'ny filoha nasionaly ny président Ravalomanana mety sendrasendra na izy tamin'izany fotoana tsy hoe na présidence fa na mpitantana tany amin'ny FJK manisy anay tany mbo manambola tany dia izay indrindra hoe ampifanojo zao olo zao lehilahy mahery zao ekena mety manana fahalemena izy amin'ny maha-olombelona azy fa raha mbola hoe navela ny asa teo izy miteny anao Joël ray vohita tsy izao ny toerana misy atsika teto tena efa nisan'ny atao hoe sangantsika taty Afrika raha lalana efa tena mifaritana tao anatin'ireny mapy sy ny rehetrarehetra rehefa dia nefa zao moa zany misy atsika dia fanontaniana napetraka amin'ny vahoaka hoe aiza ho isika satria ohatra natao veronombienibeny zany nandritra ny fampielezan-kevitra hoe solombavam-baoaka mizanatsika tamin'ireny taona tamin'ny 10 taona 5 taona lasa nanaona ny volana alohantsika tany amin'ny EPP aiza ny zanaky ny sahirana mianatra any amin'ny sekolim-panjakana toy ny EPP nazo tablier nazo kit scolaire ny volana aloha tany raha nisy dia 500 raha nisy na arivo zao 4 alina 5 sy 4 alina zany hoe taratra ny fandrosoana mihemitra isika zany mihemitra isika manahoana ny vidiny zavatra amin'izao fotoana zao vidiny zavatra nanahoana nefa dia manahoana ny asa ny fivelomana amin'ny ankapobeny ny fiariana tena tsy misy mandeha amin'izay fa na hiasa 20 ora rano anatin'ny ray andro zara raha mbola mihinana le fianakaviana manahoana ny resaka lafa ny fitsaboana tena hoe afaka mitsabo tena marina afaka mampiana-janaka fa iza reo mpitondro reo ihany sy ireo olona miodikodina manodidina azy fa ny mantra ny sahirana dia mihafiady fa ny manana mihamanana hatrany hatrany zay nefa ny zavatra saika ny divan'ny président Ravalomanana tamin'ireny ka dia ny atokotiko Madagasikara samy laza eto fa atoko matanjaka na inona na iny olazainareo tompona andraikitra eo amin'tiko Madagasikara amin'ny boribory tany 5 fa mijoro satria manana fitsipika manana rafitra dia raha araka ny teny teo hoe nisy tsy fahatombana ny lampividianana fa rara-dalàna io araka ny fanosana dia tena samy teny aminao Joël fa nahazo ny maro anisa tena resy lahatra amin'izany fa na zato solombavam-bahoaka ara tena lasany atokotiko Madagasikara fa dia zao moa ny zava-misy ary zay no iadivantsika zay le mba hoe ho fifidianana tena ho taratry ny safidiny vahoaka marina izy satria fa tena mba limpandrosoana le vahoaka zao ny zavatritsika dia karazan'ny fampiresahana ny betsaka eto amin'ny firenena mbola ifirenentsika kely mikasika natokotiko Madagasikara aveo fa anisan'ny zavatra nampiahiahin'ny mpikambana teo anivon'ny antoky ihany koa zavatra miala fetrany hoe mbola vao nanombotomboka kely ny fanosam-bato andro vitsivitsy dia ny teny tany ampitan-dranomasina ny filoham-pirenena Perinasa hoe lasan'izy ireo no maro anisa eo anivon'ny ateny miaram-pirenena ahoana ny fahitany tsy mbola tafiditra ihany ve ao anatin'le hoe fampiasana akolaka mivantana raha tena marina kokoa ny fahefam-panjakana izay fomba firesaka izay marina mihitsy zany Joël satria akoatrin'izay fanararotana ny toerana ananany ny filoham-pirenena dia eo koa zany ny fandikan-dalàna satria ny lalam-pifidianana dia milaza tsara mihitsy fa na ny seny ihany na ny radio-pirenena ihany no afaka mamoaka ny vokatra sy ny publier zany reny vokatra manambara nyreny vokatra ny fidianany eo zany ianao amin'ny mafiloham-pirenena na nisy resabe ihany koa reny fiarahana mitsidika tsy endrika fanokana ndre fa fitsidiana asa natao teny amin'ny boribory tany sy tany amin'ny toeran-kafa maro teto amin'ny firenena na teto Antananarivo renivohitra zay niarahan'ny filoham-pirenena tamina kandida ny atoko IRD tsy atoko moa fa vondrona ry zareo vondrona IRD tena boribory tany faharoa sy ny fahatelo ary tazana tsara mihitsy amin'ny sary fa izy mirahavavy dia teo andaniny izy teo ankilany efa endrika aminay ireny ngamany tsy bado le vahoaka na tsy jamba fa endrika fampelezan-kevitra ireny ary namaly ary moa filoham-pirenena tamin'ireny fotoana ireny ngamba izy tsy azo atao zany dia ohatra ny gaga ny tena zany hoe
efa tena marina fa tsy azo atao zany joelna satria efa endrika fampielezan-kevitra zany ankolaka na mivantana de zay le hoe sady tsy fafiampanjakana ihany fa fandika-ndalàna ihany koa ka tokony hijoro isika tokony hijoro amin'ny fahamarinana fa tena hoe rafitra anankiray farany ahafahana miaro an'izay fahamarinana sy ny lalam-pandrena sy fanajana lalàn'zay ianareo ao amin'ny fitsarana avy momba lalam-pandrena ka de manantena fa andraina ndraikitrareo ianareo am'zany satria fitarainana nanao ihany koa nytiako Madagasikara araky ny tena zay ko iomana mantsy efa eo mpandrafetana zany eo mpanangonana ny profy izahay ny ato mantsy ny mangalaketsandray no avivava misy ka de zany rehetra zany mampalahelo fa de miangatahana aminareo amin'ny fitsarana avy momba lalam-pandrenana dia tena mba hijery tsara apahamarinana sy tena hoe ho an'le vaoaka malagasy mihitsy ny zavatra ao ataonareo amaranantsika anazy razafy tsy miala fetra efa averimberiko foana moa hoe ianao anisany 20 taona zany tao anatin'ny moatoko io ianao amin'izao fotoana zao amaranantsika anazy ahoana ny fahitanao ary no avy ny antoko arak'izay niainanao tao anatin'ny antoko nandritra ny 20 taona zay atsy vatsy efa ho avy ndray ny fifidianana communaly aloha zany fifidianana zany aloha de manentana ny namana nateo ara ny lonolony manentana ny vaoaka malagasy nateo ny lonolony sy ny alahelo nateraka reny fifidinana faharota amin'ny fifidianana filoha-pirenena reny ho avy foana satria hijoro hatramin'ny farany tena hoe iaro zany safidy zany ny mikasika ny atoko tiako Madagasikara de resy lahatra 100 isan-jato ny tenako ary tsy zao avy hialan-darana na mendrifendro fa hijoro satria tanjona sy ny zavatra napetraka ny targetra ny tiako Madagasikara de ho an'ny tombontsoa iombonana toko matanjaka ny atoko tiako Madagasikara na inona zavatra nylazaina hoe sasany misy miteny fa rehefa tsy mahazo ny maronisy eo dia iverina tondrena toko ny fitondrana teo aloha tany amin'ny 20 taona lasa adino lasa ny amin'ny tsy fantatrany zany ndray de samy joro samy teny eto samy laza fa na inona lazain'ny sasany na inona lazain'ireo atao hoe mpifaninana fa ny atoko tiako Madagasikara de atoko ary tanjon'ny président Ravalomanana ekeko zay ary mihombo-kevitra am'izay hoe aritra manjato taona raha misy ny aritra manjato taona tsy misy oatra ny atoko tiako Madagasikara raha tsy aka ohatra ny ary ireo atoko eo amin'ny fitondrana am'izao fotoana zao impiry ny ovanarana moa reo izy ianao vondrony zao hoe ny tiako Madagasikara de lekena nisy mouvance Ravalomanana fa ity ny atoko eo amin'ny fitondrana nainga tany amin'ny TGV de misy any hoe mapara de misy ny sika rehetra miaraka amin'ny andrajoela de misy ny RD zany hoe miova hatrany hatrany le izy noho ny fotoana isaky ny misy fifidianana de miova le anarana ny tim kosa nefa nijanona tim hatrany am-boalohany teo nenelam-potoana teo angamany nisy olana kely tamin'ny resaka hoe iza ny tena mitondra ny tiako Madagasikara tamin'ny tsy nateo amin'ny président Ravalomanana fa izao fa miveriny zay de afaka amin'ny vahoaka no hitsara hoe iza ny atoko tsy miova anarana tsy niova hatrany am-boalohany hatramin'izao tsika amin'ny teny zao ka de mahatoky ary manantena sady mahatoko fa ny atoko tiako Madagasikara de aritra araky ny tenin'ny président Ravalomanana aritra manjato taona ohatra nireny atoko démocrate atoko républicain ny atoko socialiste ny atoko any amin'ireny tany mandrosy rehetra eny mo tena ho tombotsoa iombonana ary mba miasa-pahefana amin'ny alalan'ny fomba démocratika sy mangarahara ny tena mba hisy eto fa raha ny am'izao fotoana zao nita de somary ny fotoana tsy mametsiny any ny malagasy hoe somary kivy fa aza kivy ry malagasy fa mbola ho avy ny anjaranao indrindra miaraka amin'ny président Ravalomanana sy ny atoko tiako Madagasikara zay nisy vavolombelona mijoro am'zany ary tsy hivadika am'zany enare de makasitraka ny razafy tsy mialina fetritsika ny vahiny tato anatin'ny fandarana mafonja de mafonja ny fanazavana sy ny tsangakevitra ny hoetiny tao anatin'izay fandarana zay de averitsika amin'ny fisaorana ary makasitraka atsika tany tokantrano ihany koa nanaraka ity fandarana ity de mametraka ny veloma mahafinaritra tompoko klasy tompoko vavy ary mametraka ny veloma ihany koa ny vahintsika tao anatin'ny fandarana misaotra tompoko tamin'ny fanasana misaotra ny MBS misaotra fandarana dia vonona foana moa izahay rehefa miantso ianareo ka dia misaotra betsaka manao mandra-piona sy mandra-piresaka amintsika rehetra sy amin'ny mpijery ny MBS misaotra tompoko veloma tompoko Dinika fandarana vokariny sampany fampalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra MBS arahinao isaky ny alahady amin'ny 7 arivo. Dinika